Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny tetim-pivoarana nosy sy ny tranonkalany fahatsiranana amin'ny endriny vaovao izay mora ampiasaina kokoa ary manome ireo atotan-kevitra sy antontanisa samihafa mety ilain'ny tsirairay avy. Ny sokatra afaka tsidihan'ny sarambabem-bahoaka ny tranonkalany fahatsiranana amin'ny endriny vaovao dia ny www.douane.gov.mg izany. Tranokala izay ahitana ireo fampitam-baovao samihafa ho an'ny daholobe, mirakitra ireo lalàna vaovao ohatra, ao ihany koa ireo vaovao avy eto an-toerana sy any ivelany ary ny atontanisa samihafa. Androany no nampahafantarina teto amin'ny efitrano malalaky ny tetim-pivoarana Anosy ity tranokala ny fahatsiranana ity. Mora kirakiraina ity tranokala amin'ny endriny vaovao ity izay afaka manampy ireo mpianatra izay manohy fahalalahana ny mpandrarasy ny sarambabem-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fanamboarana vaovao moa zany dia hoe mba tsy mandikana fiangonana ergonomika kokoa zany hoe azon'olona ampiasaina tsotsotra kokoa zany satria nanao fanadihadiana zany zay tamin'ny taloha dia miteny ny olona indrindra fa ny tena hoe sarambabem-bahoaka zany hoe sarotra ny mampiasa le sitinareo. Dia io koa zany anisan'ny hoe anatin'ny stratégie anay amin'izao fotoana izao zany dia hoe ny remarque nataon'ny olona hatramin'izay zany dia hoe ohatran'ny hoe manana bulle nareo douane, nareo manao zay tena lalàna tianareo atao zay tianareo atao ny atao dia tianay zany mba manao transparence zany zay amin'ny zavatra rehetrarehetra zay hoe mipetraka tsara ny lalàna rehefa tia dia tia fa tsy manana safidy le olona ary ahafahana mamoaka le entana aingana zany sy mahazo information rehetrarehetra ilaina. Ho an'ny anivon'ny fahatsiranana dia fotoan-dehibe no ny tanterahana androany. Zay moa zany ny tena ilaina le androany mba azahoana ile feedback zany avy amin'ny olona hoe inona zavatra tena hoe tsara hatsaraina amin'le hoe fanaovana le site. Raha ny expérience hitanay amin'le site vaovao zao dia be dia be ny olona manoratra mail aminay direct zany hoe manontany zavatra izy na koa izy hoe voan'ny zavatra atao any amin'ny frontière reny dia manoratra fitarainana zany izy. Dia rehefa fitarainana rehetrarehetra reny zany dia efa misy département mitraité an'iny dia mamaly le olona sy manazava le olona hoe zao no nahatonga ny zavatra iny zao no mety hoe solution hita ahafahana hoe manatsara sy hoe mamaly le olona azon'le olona teny amin'ny frontière. Ao anatin'ilay tranonkalan'ny fahatsiranana izay nampahafantarina androany dia afaka mametraka izay fanontaniana manikitika azy ihany koa ny mpitsidika ny tranokala.